Betsaka ireo olona izay mpandala ny fomban-drazana izay azo lazaina fa sangany amin'ny fanindrahindrana ny fomban-drazana notorina noho ny zava-misy ankehitriny teny amin'ny lapany avoloha. Maro amin'izy ireo ihany koa tsy tafangina manoloana izao zava-misy izao fa namoaka ny fihetsem-pony ary namoaka ny fomba fiheviny ihany koa. Ohatra amin'izany moa dia Maître Feno nilaza tao anatin'ny pejiny hoe sabotra no hisian'ny fandrosoana sy filaminana eto raha ny kolontsaina malagasy nentim-paharazana no atao anjorom-bala. Nanohana io hevitra izay nambaran'ny Maître Feno io moa Andriamatoa Dadilao Manankasy toy izao ny fanohanany izany fanehoan-kevitra izany. Isika koa tsy hanaiko fa eto an-tanintsika ve isika dia atao anjorom-bala lava firaisan-kina no fototra iadivana amin'ny fanaovana zana-pikalo hafa ny fomban-drazana. Mino sy matoky hafa mbola hiverina amin'ny hasiny ity tany ity hoy ny fanehoan-kevitra sy ny fanohanany Dadilao Ali Manankasy ny hevitra izay navoaka ny Maître Feno. Tao anatin'ny fanehoan-kevitra izay nambarany ihany koa dia nilaza izy ny hoe raha hanorina ifotony tompoko dia mba hajaina amin'izay ny laïcité de l'État aloha. Vao tonga tamin'ny 13 mai taorian'ny fandresena dia efa indreo riberebareba belamba amin'ny anaran'i Jesosy no mameno lapiazo niala moa izahay mpandala fomban-drazana fa tsy nahazo toerana. Isaky ny misy zavatra atao eto amin'ny firenena dia atomboka amin'ny vavaka kristianina foana nefa isika eto misy mpandala fomban-drazana misy silamo sy ny sisa tsy fankalana be fahatany izany fa tafitra ny efa niainana teto. Nitondra Andriamatoa Ravalomanana dia nanjaka ny FJKM ary ny hafa dia niangarana. Teo koa Rajoely dia nibitaka ny katolika koa sanatria hanao ny azo koa ny fifahazana izay misy ampahany lazaiko hoe integrista sy ny sisa. Misy amin'izy ireo moa dia mamotika toerana masina mandoro manalarazana izay ataony ho devoly koa dia mbola tsy lasa lavitra izy ty dia ataovy miralenta ny finoana rehetra azafady hoy hafatra izay nambarany Manankasy. Noho ny farany moa izy dia nilazany hoe refondation no resaka eto fa tsy fondation tompoko hafatrafatra ny hafa tsy hoe sanatria akory tonga lafatra mankasitraka tompoko. Izany hoe raha fintinina ny zavatra izay tiany hambara sy tiany lazaina dia ny hoe rehefa misy fandresena eto amin'ny firenena dia tsy maintsy iny foana kristianina mibitaka sady miravaka ny vanginy lasa ankilabao sy tsy rambiny atao zanak-kalo hafa ny mpandala ny fomban-drazana nefa iaraha mahalala ary iaraha mahafantatra ny hoe malagasy aloha isika izay vo kristianina. Ary ny zavatra mila tsapa ihany koa dia tanindrazana ity fa tsy tanin'i Jesosy ary Madagasikara dia tanindrazana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy ny voalohan-teny dia tsy ho hay ny tsy arahaba ny fiangonana FJKM navita ny synode lehibe faharoapolo izay natomboka reo tany Tolagnaro angamba izy zay dia mifarana amin'izao fametrahana ny birao androany zao. Miarahaba koa atsika birao zay voafidy indrindra ianareo mivady izay tarika an'izany birao zany i Jesosy ilay manakare-pahasoavana izay efa tompon'ny fahefana ety ambony tany sy any an-danitra no hitantana anareo hitaridalana anareo hiaro anareo hanoro hevitra ary hanome hery anareo ka vita antsakany sy andavany ny asa ny adidy lehibe izay andrasan'ny fiangonana aminareo. Za dia te hiteny te handrisika lalandava anareo atao amin'ny FJKM izay efa nijoro foana anareo ho an'ny vahoaka malagasy teo dia mbola mangataka anareo hijoro lalandava. Hitsangana arakin'izay efa asa napetraka Jesosy amintsika zay dia ho mpaminany firenena. Andriamatoa Colonel Mikael moa dia nilazany hoe efa nijoro hatrany ho an'ny vahoaka malagasy ny FJKM koa mangataka anareo mbola hijoro hitsangana arak'izay asa napetraky ny Jesosy amintsika izay dia ho mpaminany ny firenena. Izaho manokana dia olon'Andriamanitra olon'ny fiangonana koa raha sanatria reso lafaka dia teneno aho ray aman-dreny teneno izahay hoe tsy mety ny ataonareo manazava izahay raha azo azavaina raha tsy azo azavaina dia fahadisoana ny dikany izany ka hovaina ny fomba famindra. Anisan'ny teny farany izay nambarany ity kolonely ity ihany koa ny hoe Jesosy izay mitarika atsika rehetra no balizy misakana atsika tsy hanaonao foana. Jesosy ny tokony atahorantsika hoy hafatra izay nambarany. Izaho manokana dia olon'Andriamanitra olon'ny fiangonana raha
raha sanatry reka solafaka teneno a ray aman-dreny teneno izahay ireo a hoe misy tsy mety ny ataonareo manazava zahay raha ohatra ka azo azavaina raha tsy azo azavaina dia fa adisona ny dikan'izay a hovaina ny famindra jesosy izay mitarika atsika no sakana amin'ny teny frantsay balizy a ho atsika rehetrarehetra tsy hanaonao foana jesosy ny tokony atahorantsika jesosy ny atahorantsika eo anatrehan'ny vahoaka ny tany sy ny fanjakana eto azao a dia manasa sahady ho atsika zay mpiandry ka mazoto fa misy asa sy fampaherezana eny avoloa amin'ny 4 tolakandro ino moa anisan'ny tena natorina ireo mpandala fombandrazana izay nahatsapatena izy ireo fa toy ny zanaky ny kalohafa ary nahatsapatena ihany koa natao ankilabao sy anjorombala raha tsy diso ny fitadidiana dia ao anatin'ny lalam-panorenana milaza mazavany hoe Andriamanitra andriananahary no tompony malagasy io ny zanahariny malagasy ho faramparanantsika tanteraka moa ity video anankiray ity koa dia maramparanantsika azy moa ity publication izay nataony Rosy ity hoy mpanakanto Rosy tao anatin'ny compte-ny hoe nona ao zany ndeha ary hangalatra vetsovery very avotako hiatakataka fa lehilahy lehibe hoy Rosy raha nampiatsiahany kilalao fahiny fony mbola fahazaza eny ary tompoko fa hangatadalana kely ndeha hiverina mahanakisoa sy avatongolo ipoli zanahary eo taeo ny tanindrazanay hoy izy tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay ano hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo